Ary eny ty mahazo anao Ratofa, hitondra vahaolana angana hivezivezimpira eo ary ianao. Ka ianao tsinona tsy misy eritreretana ka. Jereo ty paozinao ohatry ny akoho vaky atody. Fanaovana tsinitsinina na mihitsy zao a. Ze resaka resahana ary vitsiny fa mandreraka na mijery anao ary a. Fa iza nefa ny tompona andraikitra am'izao Ratofa? Tompona andraikitra amin'inone? Manda sy miora no mifankaty, ka iza ny tompona andraikitra? Sa ianao? Ry zareo ihany. Ka manina nefa izy nalefa nanao stage tao amin'ity hôtely ty? Aza mampanompa ianao ry Virginie a. Ka maninona ny zanako nasianao miaraka amin'ny olona tsy ao anao reny? Tadionao fa miora koa ne zanako e. Ary raha zany soketainao fa tsy tahakinao a raha ohatra tezitra de fa mampilaza. Ka rehefa tsy ianao zany de hivero, ary hita vehivavy koa iny. De rehefa tsy very de iza koa ny soketainao iza. Tsy rarahako zany Ratofa, raha zay zanako indray tsy avelako miaraka amin'ny olona mafiady ohatran'ireny. Gava de midingi-drambo mihitsy angamby iny ranjiny. Vehivavy fangoloka. Maka reny tsofina na amin'ny aino anao ary. Ze resahana ny resahana. Zao no hevitra hitako. Hevitra roa, na miora alefa any andafy, na roahana ato amin'ny hôtely mando tapitra. Ary zay mihitsy ny tena tiako. Hitako koa ny tetikadiny reny. Tsy hamenatra an'ireny mihitsy nge ny tetitetika n'ity nofo hôtely ity e. Zao de karakarao mihitsy ny papie momba manda. Ary aza manda reny fa iranja koa. Milamina fotsiny anao Madame Virginie, milamina ianao. Za mandamina ny zavadrehetra. Tsy milamina amin'izany ara Ratofa. No avinjanako ve de mbola angatahako fehim-potoana ihany koa. Azafady a. Mba mifankahita amiko koa reny androany. Tena marina ve ty zany cause zany? Inona? Tena miaraka angamy i Manda sy Miora? Ohatran'izany aloha fa azoko azy. Asa. Tsy mialo raha efa nahita azy niaraka tany na ahoana. Fa manalala ny fezana ahitako an'izany e. Fa i Miora koa aloha tato ato raha vao mahita Manda, asiany kely an'ilay mitsikitsiky kely zay. Fa Miora aloha lasa varim-bariana fijeriko anazy. Taloha zay izy miara-mihira foana. So izy miditra amin'ny chambre anay ao, tsy haiko izay ataony ao. Fa izy kosa aloha ndre mandeha efa kopoko ny jery sary e. Fa tsy haiko fotsiny hoe sary niza ary le izy. Tafidiny adaly zany ka. Tsy azoko ny tindra-paola zay. Tafita amin'ny ahoana. Tsy tafita izy zany e. Tena tsy afeniko anao nefa tena mba areveko ane iny raha zokinareo iny. Kozy? Tsy manana ny lara sedra. Zany aloha ny zavatra tena marina. Fa zakany ny adala zany raha miorako. Nefa zao aloha tsy fantatra. Tsy na hoe tena fitiavana ny adala na fitiavam-bola fotsiny. Tsy miresaka andry Patrika ka hoe miaraka ho mianda sy Miora de hoe zao hony a. Zavy aminao adaly. Metsika lary zany re. Okay. Izy mideo de nareo mitsamina. Inona koa zany firesaka rapaha zany e. Tsy any Miora sy Manda any izy miresaka amin'izany fa. Mba jereo moa zay rehefa miresaka aminareo e. Finona mampanganoana anao? Tsy reveko mihitsy le resaka rapaha. Za kosa anie mba malailo Manda ihany amin'izany. Ty zay resaka Patrika ihany koa ve? Sady Miora sy Manda koa ny andresana fa tsisy hidirantsika esenao zany e. No andeha. Ndao. Ka inona natao Ratofa fa tena mila vaky mihitsy ny abdoako. Aleo atao izay apikatra ny Manda. Ka mitovy ihany ane zany ho amantso ianao e. Amony teny Miora raha hoe tena mifankaty izy Manda.
ka hoana ny fomba anlianao amin'ny mandana izany? Ka le fomba anliana amin'ny manda moramora izay mihitsy ange tena mampilasa ny eritreritro e. Raha tany ty araka amin'ny toezaza amin'ny mandy iny miora dia ahoana? Fomba fanaonao maty zany ry madama be taloha ka ankehitriny anao dia matahotra. Voaka rery tofa se mba ho avy ny ankizy reheritreretiny. Amin'ny manaraka ko afaka mifanazava aminao momba an'izay. Za koa nefa tsy te hiresaka anao an'izany fa mandreraka. Ka zay resaka afara resahany zay tena hevitrao. Fa lasa ihany ho any saiko ry Virginia. So dia tsy miaraka akory reny ankizy ireny fa tsika fotsiny be vinavina eto. Fa mamy ve anao ty ry Dofa? Efa izany ve mampisavoritaka antsika eo dia mbola izany ihany ny antanianao anahy? Ka aleo ary miora resahany. So dia resaky ny olona fotsiny zany ka tanora koa ne reny e. Mety hoe tafaradalana ihany izy indraindray. Zany izy hoe efa hitany olona miaraka eny rehetrarehetra eny ka ahoana indray? Tsy mandiso anahy kosa aloha ny fieritreretako e. Fa zay tena hevitra hitanao tenenina. Ny hevitra hitako angamba dia hoe asa andao resahany miora hoe tsy mifanetana izy somarany dia hita eo zay to eny e. Ary ianao mihitsy angamba napiditra miora amin'ny mandy iny. Olona jilambo ho toatran'ireny ve no ampiarahanao amin'ny zanako e? So dia apetsika ny tambaviko indray anao ry Virginia. Tsy raharahako izany raha Dofa. Ianahy tonga dia gidrakidraiko rehefa tsy anao ianao. Ranja mianakavy ve dia salasalako na dia 2 minitra ary? Biby mory ireny amiko. Tsy tongotry tsipaka ireny tsy tanana andrangotra. Dia manasa tanana ry Virginia. Dia milaza aminao aho zany. Fa raha maninona ny zanako dia mampitandrina anao fa dia tsy miala aminao fa dia hifankahitsika. Ay moa ka zany izy ty. Dry. Dia atao fantatro koa fa ianao koa napiditra amin'ny manda miora. Fa hifampitana maromaro mitsika. Fa momba an'iny ary gata rehetra fivoriany ty to ohatra vorolanina be ny fianakaviany zany. Za koa raha niasa brotony no natsony tamin'ny telefona nge. Hoe misy fivoriana. Zaho tena taitra be mihitsy ozy nareo. Niazakazako paty avany hoe tsy maintsy miakatra ny vovony eo amin'ny bro misy Radofo zao. Taitra Aza mba taitay bombona ary neny a. Fa anakalevitra neny atao tamin'ny fivoriana fa tsy hoe aninona akory. Ka efa be ny manjory seko. Nga hita tsony. Marina. Fa ty le zao mafantatra ny ampony e. Mampetsoa ianao fivoriana fotsiny ozy izy dia izay. Dia izany koropaka anatso anareo rehetra iny. Andry madame Ranja koa tsy telefona dia tsy maintsy nandanana tany mihitsy. Claudia kosa angamba zao aloha mahalala ny antony e. Claudia tsy nafa nila brao aminy eo. Sara aminareo rehetra anga za e. Tsy hoe mifanakaiky aminazy eo koa raha dia hoe ahoana. Trerina zangina azo indrindra indray rehefa mihetsika ny lohany. Bon, mahazo mipetraka nareo. Fataro fa raha vao miditra ato amin'ity efitrano ty nareo dia resaka asa zay. Tsy misy ray aman-dreny sy zanaka eto fa piasa sy mpampiasa, mpife sy olona fehezana. Raha zay no tianareo mazava angamba zay. Tsy miditra eto amin'ity efitrano ty ny resaka fianakaviana sy fifandraisana. Tiako hazavy zay mialohan'ny irson'ny resaka manaraka. Sotranao misy Radofo mitondra zay fanazavana zay. Tsy mbola nanome fitenenana an'izaniza aloha.
mbola mihaino fotsiny ny anjaranareo rehefa avy eo afaka my fitenenana ihany fa de zay aloha miakina amin'ny fampifehezana ato amin'ny toeram-piasana no mety ahitana vokatra tsara na ratsy. Se aloha raha olona se mivoakasiky zany voalohany satria miasa ato ny zanak'se sy mivadiny se kory mando any an-trano ranja amin'ny reniny se fa tsy eto amin'ny toeram-piasana mazava angamy zay keo torak' zany keo a rehefa tonga eto amin'ny toeram-piasana ny zanako vavy de ohatran'ny mpiasa ihany keo tsy nitiany atao akory no atao fa zay tokony atao no atao stagiaire mioro ao amsery manda tsy se akory ny mandidy an'izay ora idirany sy ora ivoahany fa zay tokony atao a de zay mazava koa angam'izay. Bon faharoa manarakaraka an'izany mba jereo kely ny resaka fahasalamana fa mandreraka be averiko ndray mandeha zany hoe ranja safitra tato am-piasany zany ary ny raha nahita iny manjary mipiasa my voahelingelina de tsy voakarakara ny client zay zany. Ranja madame Vero Paty ndevon'izao ny asanareo. Mademoiselle Claudia misy namako zay ho avy eo rehefa avy eo de mba raha tsy tapitra ny fivirina eto any amin'ny restaurant izy na any amin'ny bar de asovy miala etaeta ao de mba ilazanao zany zay rehefa natata fivirina to mazavy zany kialakely tia ndao farany de izao mampitandrina anareo a so de misy mikasa hoe manao zavatra hafahafa na misy teti-dratsy anymbanany hotely fa tsy misangy a na izy na izy eny na isy ary raha olona matoky anareo a ary tokony ho mendrika amin'ny fatoko isa-kokoa nareo ratsy zany tsotra ny teniko zay vandana dekary ary vaky lo ampiampy andizanareo a zay zany. de tena manana zany toetra zany ve izy indry mamo ohatry ny olona tsotro zany nefa fijeriko anazy. Zao lazaiko anao ry miora lalana efa nidiaviko na le anao io raha miary tsy de mahagagana loatra anahakaniza moa izy mamo a tsy tiako zany resaka zany ka tsika senao nge nety finona nydira mialy am'izany e sa tsy tianao tohizana ntsony ny resaka miova mihitsy ange anao zany ry miory e aleo de teneniko aminao mihitsy ny tena marina za tsy te ahitanao hiaraka amin'ny manda ampy anao ngampy zay tsy ampy azy andry mamo a fa manino ny manda ranja nge ndresantsika teo kina nidira ny manda am'izany ary tiako ho fantatra koa fa zay sy manda no mifankaty zay aferanareo sy ranja tany aloha tany inona moa tokony iraharahiana ihanyzany ekeo ry miro zay teneniko anao a reninao ane ahy e mamo a meo valy teny mazava re a sy fanazavana tsara de anaiky ny teninao a ay zay ny tianao fantatra mieritrereta tsara ary iranja napititra andrainao tamin'ireny mialy de olona ohatran'ireny ve ny rafizanony e tsy mierina kory ara ny taona angamba de mety ahita vado amin'ny manda indray izy mamo a zavatra efa lasa nge zany e jerevinao tsara ranja
efa miasa atao amin'ny hôtely. Manda tsy aiza fa directeur ato ihany. Inona ary ny olana e? Tsy za kosa aloha ry miora ary nahatonga anazy miasa tao a. Jereo le e. Zaho kosa fa tsy fantatra hoe zanaky maman. Ary tao mangina be nareo e. Teo nefa ohatry ny enkongongoniny. Sa andeha hivoaka aloha? Ndana mihitsy ianao mivoaka fa manako tabo fotsiny. Nangiano zandry miala. Petrandry efa mila ny hevitrindry koa. Tsy ilainy e. Karakara ny tena ny ary tsy hainiko inona ny fantany amin'izany. Fa misy inona ary miora? Zao kia. Miaraka izay sy manda. Dia tsy tia maman. Wow. Eve tena marina izany e. Félicitations Kindria. Ndana ianao ry miala mivoaka fa tsy te hiresaka aminao tsony aho. Tsy mandeha izany izy ry maman a. Alao zany andeha rehefa tsy tianao. Fitiavako anao nge ry miora ny antony itenenako anao e. Ka andeha ho aiza ianao? Tsy rahanao zany e. Anazy afa-tsy anao. Ary tiako fantatra koa fa tsy naharesy lahatra tsy araka amin'ny manda ianao. Mazava? Tsy haiko mihitsy hoe mampitorobona anareo amin'izany. Fivalaisana amin'ny toeram-piasana mazava be izany. Misy fanavakavahana mihitsy ao ampiasanao. Maninona zao raha mba nampanatsoana ny mpiasa madinika hivory. Raha za mihitsy aloha tao a. Nanaparako foko. Petra tsara ny etoa. Nesy mandary hoe fa mifarariny totry ny inona. Tsy mora ne izany resaka amin'ilay gan'izany. Ay, izany fiteninao izany sedra mba amboary a. Makalilo sofina mihitsy. Aizako, any ampiasana efa gidragidra. Ary tiako mahenao izany teninao izany. Mahakadilo fa Ao hoe raha ampianariko aneny raha tsy haineny e. Lay bandrineny a. Dia ilay olona mpanan-karena reny. Dia voraka ny atao hoe mitorobla. Lasa ny tsotsotra fa ianareo ka. Manda, avinge aloha ilahy. Fa misy inona indray e. Tsy zany loha lesy fa le fivoriana ankeo a. Hafahafa mihitsy ake le resaky monsieur Radofiny. Aiza veko hoe aty ampiasany ny ranja no mpanasa lamba fa any an-trano izy renise. Za fe ahoana zany? Ny ankoatra ny tsy mihainao mihitsy. Efa za foana nazavaiko teo. Tsy aza fangaro any resaka asa sy ny fivanana fa manjary manan-korotana. Tsy hainao izany resaka izany sedra. Fa fahitako azy a, ianao mihitsy any tena tiana sabotenao. Resaka tsy miady koa ny endriny toy izany. Ka inona kosa ary aloha mahafatsy dia mitenitenana ohatran'io e. Marary mihitsy ake nataoko mieritreritra anao e. Zanako ianao ka fantatro tsara mihitsy. Ka ny angy herineny tsisy resaka ny fivoriana e. Tsisy hidiran'ny fivoriana mihitsy. Zavatra safany a. Tanao zany, misy manjoanao io mihitsy ho ah. Lazao lesy fa azamiana eny eo. Inandray ary tia manafinafiny ity. Ofinandray zao nisy azany. Tena teny Cornely. Lazao e. Fa vaovao ratsy sa vaovao tsara to lazainao anahy e. So dia tsy zakan'eny a. Sa ndany aloha karaha mangatsiaka kely mihitsy izany azy fa dia. Andray. Tandry manko so dia taitaibominy io. Lazao e. Lazao fa mihaino a. Lazao lesy fa mitaitaina fotsiny izay a. Hitako. Mba maika eny vaovao zay. Efa tiany mazava kely ary ve neny io aloha. Andray ry zanako. Avy ny landraka tsy takako ka. Za sy olo mba tena tiako mihitsy zany. Raha mba velona teo manko rangavadika. Inona boka neny. Tsy inge le fanahiko teo e. Za fa miteny amin'eny. Zavatra tsara be izany.